tolotry ny viva-radio anao mandritra ty herinandro ty Ibenuel tantara mitoy no soratany Rabe Fihavanana Jaojoary filanao ny tantara Louise Rabefiso Mirava niaraka tamin'ny Faly Malana Faly Ketrobelna ny kirapira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Saranoaribondy Ibenuel tantara nototosainy manimotra anio no andro voalohany manginy zany zanako zany zany tomany hoe ao menimena zay misaotra n'Andriamanitra fateraka somatsara ihany ary tsy nisy fahasarotany na dia efa lehibebe ihany aza tena nanao mora tokoa le dokotera mpivazivazy iny na izany aza nefa tsaroko foana iny omaly aliny 4 Desambra iny raha mora manana mampifaly Noely nataoko anarany mafy koa ny ady mbola atrehana nefa ny amin'ny fitaizana n'ity zanako ty 4 Desambra anio amin'izay le reny mpamitaka sady be tsara velatsy miaraka amin'ny vady aman-janany mankalaza fety lazaina fa masina sy mitondra fanavotana indrisy matsy ry mpampifaly keliko na izany aza nefa tsy tarahitana mempaka amelona anao sy ahatongana olombanina tsisy vorontsoloza koa farafaratsiny anio hoe anara mivera angamba krismasy dia mbola anana be foana ny lokatsika sady amin'izay indray mbola vary sosoa be roniny ao rehefa ikarama tsara neny dia rehefa mahazo vola dia vidianako koa ianao hoe neny izany foana fa zao aloha asa midongo fa hohaniny sakafo sady efa nataoko bebe menaka tsara ane io ao zany mampifaly keliko zany isy za tsy nananio ny endrika evinina zao ary lazainy fa vorontsoloza ho ny lokany dia efa mividy mofo mamingeza be koa ny datany miavaka nerineny ny andro anio fa krismasy eno fa tsy mitovy eny isika anake hitany be lokeliko ry zareo manambola be ny ray aman-dreniny zaza mbola ao amin'izareo no mikarama manasa lamba ao reo hoany aloha io sady elany efa lehibe efa 12 taona dia tokony tsy midongodongo tsony manaiko foana zany zaiko zany ka fa miavaka maninona ho ary neny ny andro Noely fa tsy azoko anie ary zareo mpivavaka tsy amin'ny fiangonana aty zao miaingo be daholo zareo sady tsy mitovy amin'ny akanjo anaovan'ny zareo isan-kalahady sady maninona hoa no misy hoe Noely ny anarako inona no ifandraisako amin'izany Noely zany sady tsika hoa toa tsy miangona any am-piangonana fa maninona ay ve hoany aloha ny sakafo dia rehefa lany io dia lazaiko anao rehefa tsy misakafo ianao dia za tsy hiteny any ary fa hoaniko ty fa rehefa laniko ty dia azavainy eny amiko na tonga n'izany anarako hoe misy Noely zany eno zay zao tena tiany eny fa misakafo tsara ny zanany Viva 98.8 zay mihitsy letsy hoany fa matsiro tsy matsiro fa hoaniko fotsiny maika azo mivary an'ilay fanontaniana napetrako tamin'iny mantsy zay hoe satroko dia satroko ny anaka ny ty apiafiafy anao saingy indrisy ry fiainana fa azavao amin'izay ara le izy toy lozany neny mitomany ndraiko
Zany tomany aloha ny eny fa azavao le fa notanyako be dia be teo hoe miavaka ahoana ny androan'io dia inona ny fandraisan'izany amin'ny anarako sady efa laniko anie le vary sy le anana matsiro be nomeniny teo e. Eny ary hitanao miavaka ho ny olona ny androan'io satria taloha ela be tany ony dia nisy zaza teraka avy any an-danitra. Efa ela be, tena ela be ve? Ary izy io dia lazain'ny olona fa mpamonjy. Ary ny antony tsengonantsika ao ndray dia noho isika mahantra. Tsy manana akanjo mamirapiratra be toy ireo mpiangonao ireo tsika. Ary ilay hoe anaranao misy Noely dia satria mitovy ny andro nahaterahanao sy io zazakely io. Mazava mafaly amin'izay ve? Zany ve? Dia mitovy amiko zany zazakely zany. Dia maninona no mampifaly ny antsoniny eny hafa tsy hoe Noely ka? Tiako koa raha mba mitovy anarana amin'izany mpamonjy zany ange zahay e. Ay, tianao le hoe Noely? Raha marina mantsy tsy izay ny tena anaran'ilay zaza fa ilay andro ankalazana azy no atao hoe Noely. Ka tiako foana raha izany e. Amin'izay mety toy ny olona koa satria mitovy amin'izany zazakely zany. Ary maninona koa ary neny raha mba akalazaina koa ny andro naterahako dia asiana fety be mitovy amin'izany tsingerinandro naterahana izany ka. Eny rehefa mbola ho hita eo rehefa misy volony eny fa raha ilay anaranao indray afaka ho vaika ianao ny fiantso anao e. Sady ilay izy eny anaranao raha teo e. Neny fa zaho toa tsy manana dady e. Kanefa neneny ankizy namako manana dady daholo e. Ok izay aloha le fanontanianao ry be Noely keliko amin'ny manaraka fa ndehana aloha milalao fa za mba hakaina kely atoritory fa visana zany ka za nerineny mbola te hianatra sady mipampianatra anay tena mahafinaritra fa tsara fanahy be tsy toy reny afa manilikeliko reny. Zany ve anaka? Tena marina ho azy zany koa. Ka ny olana ane dia ny volam-pidirana anao hianatra mihitsiny tsy misy e. Sady raha ny henoko dia toa hoe niakatra hono no sarany amin'ity taom-pianarana vaovao ty. Dia zany ry ny heny dia tsy araka ilalao amin'ny trokota sy ny rema-tsony io zany ry salama antsy ny laza fa mbola hianatra daholo ony amin'ity. Satroka kokoa ianao hianatra anaka fa aleo aloha hitsahatra kely amin'ity taon'ity e. 8 eo ihany amin'ny herintaona sady ianao koa nefa mahay manoratra e. Efa kilasy fahasivy be zao. Izay ry be Noely kely neny endry tsara fa hiesaka hikaroka vahaolana ho anao ahafahanao manohy mianatra indray. Manaiky an'ny indray azy zany e. Tsy maintsy hoe manaiky zany satria tsy hitako izay ataoko. Dia anao inona zany neny rehefa tsy maka any am-pianarana? Mbola manampy neny mitaona ransy mba irahana raha misy ilaina re ianao e. Ary aza malahelo toy io fa tsy hijanona tanteraka akory ianao fa hitsahatra kely fotsiny mandram-pivahan'ny olona antsika. Raha mba nisy data zao ny olona dia mba afaka nandehanaka any am-pianarana ary neny fa aiza tokoa ny dadako e. To mbola tsy lazainao ana foana. Efa maty re izy anaka. Efa tsy namatsika intsony. Efa lasa any amin'ny toerana misy azy. Ve? Eny ary rehefa niteneniny anany dia mba milamina ny saiko e. Ndeha ilalao ary rô ny fa efa misiotsika any ivelany any namako Eny ary dia tsy miadiady amin'ny namana endry tsara tena lasa nanampy an'ny mikarama zany sisany ataoko. Tsisy azoko atao koa mantsy. Aleoko mibata entana ety atsina ety dia sady mba mahazo vola mba afaka manampy an'ny amin'izay sakafonay. Aleo aloha hiverina any atsina fa avy nanaty trano lera matoto io. Nahazo vola kely aleo
ary angamba hividy mangahazo fa nona zany aleo ataoko mba betsabetsaka dia izarako amin'ireo olona tsy manana ao an-tsena koa. Misy an'ireo olona antitra be mivady izay tena tsapako fa mila toanana ao an-tsena ao. Ohatry tena reto zareo. Tatabe sy neny be ahoana le kely reto misy mangazo ny vidiko anareo. dia misaotra betsaka anaka amin'ity sakafo zo tena efa ela mihitsy tsy mihinan-kanina. Misaotra bebe, misaotra dadabe. Kely ihany fa mba izay karama keliko ny vitanako an'ireny. Tahina ne nao amin'izay ataonao. Tahina ne nao any. Misaotra anaka makasitraka tatiraka azo matahotra fa rehefa mahalo dia ameko foana nareo ry dadabe sy neny be ndry lehibe ny elikely tosomokotra ery izy tsy mahita akory mizara mangazo amin'ireo be antitra fa toretsen'ireo. Tena tsara toetra ty zasytika sady kinga saina saingy tsy hitako moa izay atao amin'ny fianarana dia voatery tsy maintsy majanona. Jereo fa avy nanomereo antitra izy dia nizara ho an'ny hafa ihany koa. Iny any fa lasa indray miresaka amin'ny oranga mitondra entana mavesatra. Toy ny olona fantatro izany rangazy zany. Tena mahay mitady vola koa izy na dia voazaza azy. Aiza materina ianao ramisia? Tafaratsiny ela io fe dia azakan'ireo so ohatra mitoko fafakely raha ny fijeriko an'la zany zakako io ramisia. Raikony izany zakako arivo mitondra azy efatra eo raha atao. daly io ko andaniko arivo ary zato ny volako ray tora sady entana maivan'ireo. Tena aza mba manambaka kosa ianao ramisia. Navesatra an'ireo ao mba dimanjato zany andraso ireo koreto isany vola ty ronjato ireo ka raha hitondra dia eto fa tsy manana fatsireto tsony eny ary andraso fa tsy maninona Viva 98.8. Daona ty raha be ny hoe inona ampaiky ero ata tsisy kandra mihitsy izy zany fa ohatran'ny maina be tena tsisy etanao bataina tsony tokoly ty efa vita ny zana daholy. Miazo ho azy ivo mba azoko atsony maraina dia ohatran'ny manomboka makamo ao zany tsisy kandra zany. Aleo raha ohatran'ny malera sy dara fa ohatran'ny maraha be ny lohako mieritreritra an'izany. Tena sigada ve zany fohanina zany Siara hafa lesy teribainina am'le tena amilay marina tsy fofona azongony ity izy zany. tena izy mihitsy ty mahasambatabery ty no mifoka azy kozy ary mampatanjaka kokoa amin'ny asantsika mibata ito anao tanzao. Ahoana anandrana vela anandrana izako letsy ratsy ny onzongony ozy izy ny anay langan'ny olona zany bainina fa mahasambatra be eo amantselyla iny raiso aloha dia hita alina tsara ny tena tsirony. ao ara hoe marina ny tenina tena mahajely be mety izy zany fo ihany lesy fa tsy ampy dozy zany toy izy foana tena ohatra manidina mihitsy raha bolita oy manidina zany ino misy vorona andeha otifirina po nakaizy izy teo rie iny le tianjeo sakafo be ny bainina iny vorona be mihitsy le tiany
andao iaraka tsika amin'ny tsamalety anaraka an'iny fa tsy mijanona fotsiny eo na. Viva Radio nanolotra ho avy teo Ibenuel tantara mitoy no soratany Rabe Fihavanana Jaojoary. Novelomini Luizy Rabeloso Mirava niaraka tamin'ny Faly Malana Faly Petrobelina. Nikirakira teo amin'ny lafiny teknika Bak Saranoarivondy. Ibenuel tantara nototosainy maningotra. Reny restaurant pizza mitoy